Miarahaba atsika mpanaraky ny Pr miarahaba atsika vaoaka malagasy. Pause kely za de nandraotra nanao vidéo kely aloha. Nahita vidéony rahalahy pasteur Zokobe RGL. Voalohany indrindra misaotra amin'ny fitondrana fanazavana Zokobe pasteur. Faharoa manaraka an'izay fanamarinana kely, tsy hoe akory hifamaly zahay eto fa mifanakalo, fampizara, tsy famalina mihitsy aloha hoe tena faritana, fa fanehoan-kevitra, fampizarana, misy lesona ihany koa amin'ny zavatra niresahinao androany, azoko trohaina ihany koa. Zay zany tiako miady hevitra. Matoa aho tsy nanao vidéo an'olo hafa zay tiako lazaina amin'ny vidéoko pasteur, de fahalalako tsara ny fahendrenao sy ny maha pasteuranao zay sy amin'ny maha olona manana raison anao zay. Fa sanatria akory tsy natao hoe famaliatsika de raha. Faharoa magnaraka an'izay de zao, nenahy zany ohatrany hoe teny atsipy, sanatria akory tsy za ty no andeha nanatra anao, sanatria zany, sanatria de sanatria zany, na ny fahalalana de anao mahalala bebe kokoa no hafa. Rehefa olona omeko lanja zany de mahatsiaro manina didra, miteny zay tokony takatsy ny saiko. Ohatra nataoko tamin'ny Erzo, mitondra fananarinao anazy za de hoe mandray anao tsara, tsy mandray anao tsara. Bon, zay. Nihaino tsara ny vidéo nataonao za pasteur, en général aloha de niraisinao en premier degré daholo ny zavatra nresaiko. Niraisinao en premier degré daholo ny zavatra nresaiko, azo lazaina hoe niraisinao atendrony daholo. Voalohany amy resaka ohatra commissaire sy polisy ny teneniko, de sanatria akory tsy resaka mijuge amin'ilay olona mifandray aminao resaiko mihitsy zao. Tsy mijuge an'ireny olona reny, mpamono olona tsy mijuge fa ohatra amin'ilay toerana misy an'ilay asan'ilay commissaire zany no niraisiko ohatra. Fa tsy hoe reny olona reny no jugeko hoe mpamono olona reny na mpangalatra, non, sanatria de sanatria zany. Na ny fiainan'ireny olona reny tsy fantako, ahoana moa nananako zo hitsara, fa zay ohatra anehoako lay toerana misy an'ilay commissaire sy lay toerana misy mahapasteuranao. Ohatra no nalaiko fa tsy mijuge an'ireny olona reny mihitsy, fa aza mba raisina premier degré aloha le ohatra nameko. Faharoa manaraka an'izay de zao pasteur. Anao niteny hoe ny anraisinao le ohatra natao, raisiko argumentation par argumentation niteneninao ihany koa le zavatra nresahinao. Niteny anao commissaire mifandray amin'ny olona raha voany amin'ny olona gangsa mihitsy na zahoany information, fa saingy ekeko zany, fa saingy fa tsy nisy ary tsy hisy mihitsiny olona gangsa sy mpanao ratsy ka hoe fantany fa commissaire ty olona ty de andeha ifandray aminazy. Tsy hisy mihitsy zany na ty France na Madagasikara, fa matetika mikase foana ny mpitandro filaminana, ny polisy rehefa anao piège. Misy aza polisy vehivavy hitatsika indraindray am'ireny horona tsara reny, mody manao makorel mihitsiny, manao makorel any amin'ny boaty nefa polisy mikase, fa tsy miariary hoe ty za polisy de ndao zalahy tsika ifandray, ndao tsika iresaka. Tsisy gangsa naika an'izany mihitsiny ifandray amina polisy zany mihitsiny, raha fantany hoe polisy ty olo ty, fa to mifandray zany mikase lay polisy. Zay aloha raiky. Faharoa manaraka an'izany ianao niteny hoe resaka ghetto, resaka sarangan'olona. Za aloha tsy niteny resaka sarangan'olona mihitsy ny pasteur ao koa zava. Ny fitondran-tena ny zavatra niteneniko fa tsy saranga. Misy ane sarangan'olona ambony pasteur fa tsy manana fitondran-tena mendrika. Hitatsika reny tam fitondrana sasany teo aloha, mpanao politika ambony, olo manana asa ambony, heno sy tratra manolana zaza tsy ampy taona, manao adalana etseroa. Misy olona ambony saranga fa ratsy fitondran-tena. Fa za zany tsy resaka saranga mihitsy fa resaka fitondran-tena. Ka zay nataoko hoe miraisinao atendriny foana zany ny argumentko rehetrarehetra teo. Fa mahatonga ana miteny zany pasteur de zao, hoe amin'ilay toerana, ianao moa efa niteny teo hoe manana kasikety anakiroa, eo mpanao politika anao, eo mahapasteuranao.
ka am'le maha-pastera mihitsy zany ro nahatonga ana manonteny satria ty misy toko sy andininy kely zany mba zaho tsy mahay baiboly zao fa zay mba kely haiko ohatranao za tsy mahay baiboly mihitsy fa toko sy andininy kely zany mba hovakiko am pastera izy tia nahatonga ahy mba nitenany iny zavatra niteneniko iny hoe sao de mba olona hafahafa tokony olo hafa kokoa fa tsy resaka saranga fa resaka fitondratena. Ty misy toko sy andininy kely hovakiko am pastera ao amin'ny ohabolana izy tia vakiko amy teny frantsay eky aloha izy ty na de tsy mahay frantsay za fa ianao matetika mamaky toko sy andiny amy teny frantsay zay ao amy proverbe 14:7 reste loin du stupide car tu n'attendras pas la connaissance sortir de ses lèvres. Ao amin'ny ohabolana zany izy io ao amin'ny ohabolana efa 14:7 toko fa efatra amby folo andiny fafito alaviro ny adala fa tsy handre fahalalana am'olony ianao. Mazava ngamba zay tsy resaka saranga io ao fa resaka fitondratena. Zay zany nahatonga ahy ny teny hoe sao de mba tokony mba olona hafahafa pastera tokony mba hoe erana manao combat eo zay ara-baiboly maha-pastera anao mitenenako an'iny amy toko sy andininy iny eo zay. Amy fijery tsotra koa zaho manko rehefa maneho hevitra mety tsy itovizantsika na mety tsy itovizako amin'olo hafa hoe arakaraky n'olona tiako ampitana an'le hevitra zany no hitondrako an'le fanehon-kevitra. Za zao raha hitanareo taloha za de nanao matotra foana tamy fanehon-kevitra rehetra zay nataoko teto. Rehefa taorina zany nahatonga an'io anarana ravanitika io nipetraka de misy dikany satria nahoana araky ny teneniko zay za mijery hoe ahoana ny fomba nampitako ny hevitro amin'olo ahoana ny fomba andraisan'olo aingana ny zavatra tiako ampita. De rehefa nijereko ny malagasy de any amy zavatra mampomea ny tena mahaliana ny malagasy maro. Raha jereo reny page reny tsika amy raha na mitovy ihany jereo ny followers ko tsy followers ko tsy mihisatra mihitsiny tsy mitovy an'ireny le manao mampome adalana na olona page reny vetivety reny de fa amy 200 followers 300 followers de hitako zany fa mahaliana ny olona ny malagasy kokoa ny zavatra mampome. Bon nandray fanapahan-kevitra hoe non hoentiko amy zavatra mampome koa zany hampitako an'ilay message ao anatin'ny mba ho voarain'ny olona le message sady miome no mahavoarainy le message. Zay na tonga le ravanitika taty aorina satria araky ny teneniko zay hoe za rehefa maneho hevitra de ahoana ny fomba fijereko aloha ny zavatra resahatsika ny fiainam-pirenena resahatsika eto pastera de tsy fiainam-pirenena aty France na Belzika fa any Madagasikara. Amiko zany rehefa maneho hevitra mila fatarina aloha amiko za tsy mahay ninina ty hoe ahoana fotom-pisainan'ny malagasy amizao ahoana ny fandraisan'ny malagasy resaka amizao ahoana ny toe-tsain'ny malagasy raha oharina amy toe-tsain'olona aty amin'ny Eropa aty amy tany manjoso. Voapirofo ato amin'ny Facebook zany pastera any zavatra resainao be ny zavatra valiny eo sy ny atako personnel sy ny ompa sy ny karazany zay zany mahatonga na miteny hoe le image satria ny vahoaka malagasy ny jerentsika no resahatsika sy tondratsika fanazavana sy tondratsika hafatra isan'andro fa tsy vahoaka aty France na vahoaka na Belzika. Ny malagasy de tsy mijery zavatra hafa tsy manao analyse zavatra hafa fa tonga de maha-pastera anao no hitsarana anao. Oka aloha fantatsy pastera zay zavatra zay. Na ho azavaina amindreo za manana kasikety roa politika tsy ijereny gasy fa amy maha-pastera anao no ijereny gasy anao.
jereo azy reo misy fivavahana Madagasikara, teneninao amin'ny zavatra tokony tsy mety ataony de jerevo nanaovany gasy anaty eo reny napino anatin'io fiangonana io tao. Zay zany mahatonga ana amin'ny teny hoe le image, nantsatrerinao tsara moa le image teo. Ka amiko zany any zavatra resahinao pastera de zavatra mavesa danja daholo, mbola tsy zavatra maivandanja ny resahanao, fa mahatonga ana ny teny zany satria haiko le izy fa any amin'iny zavatra iny no hitsaran'olona anao amin'iny hoe resaka entourage iny. Averiko foana fa fitondran-tena ao fa tsy sarangan'olona. Zao mifandray amin'olona farany ambany, mifandray amin'olona antonontonony, za ty olona farany tsy miavina mifandray amin'ny n'importe qui, tsy mijery sarangan'olona zany. Fa ny fitondran-tena kosa pastera de jereko zaho aloha tsy fréquenté amin'olona raty fitondran-tena velively. Ny avina aminazy tsy ataoko miarahaba, ny raha iny zay tsy ataoko, fa ny fréquenté, i raha hevitra aminazy jamais. Zay le tiako tenenina eto. Anao ny teny resaka sary, ny resaka ny sary iny eo satria raha ohatrany sariko aloha, raha ataotsika hoe tamin'ny androny ohatra tamin'ny androny Bob Carter moa nalaza tany Madagasikara tamin'ireny, ka raha ohatra hoe nisy namoaka ny sariko re zay telo reto, zay tena zao no iarahanay telo reto, anao hanimba ana le izy hoe ahoana ty sariko ty ampiarahan'olona miganitra, nanao fanambarana za manao fanambarana fa tsy nanana azo droit tamiko namoaka ny sary io, zay reto mipetraka mihitsy ane le commentaire ao ambony sary pastera hoe zay reto no hitolona ho an-tanindrazana, tena tia tanindrazana ao anatin'le sary. Iny nampametra-panontaniana maro matoa za miteny de misy mba resaka ihany koa tonga ty amiko. Fa raha za zany na fangaron'olo sary hoe aminanany, ohatsy ataotsika amin'olona gangsa fampalaza mangalatsy na mpamono'olona, obligatoire ny polisy andeha hitady anazy satria mahita ny sary. Raha tsy manao fanambarana aingany za hoe mialatsiny fa tsy naman'ireo olona reo za, tsy miray hevitra amin'ireo olona reo za, fa anjarandreo ary tsy nahazo droit tamiko zareo namoaka ny sary iny, nanao fanambarana ohatran'izay za mba hampadio ny imaziko anatrehan'ny fiarahamonina. Zay le izy pastera, zay zavatra averiko ndray ty toko sy andiny ty. Proverbe 14:7, reste loin du stupide car tu n'attendras pas la connaissance sortir de ses lèvres. Mazava tsara angamba zay pastera, halaviro ny adala fa tsy handre fahalalana velively amin'olony ianao. Teny soratra masina miteny amin'io angamba fa tsy noforoniko io pastera. Amizay resaka image zay zany mahatonga anakamo miteny an'izay raha zay, fa bon araky ny teneniko teo hoe efa napita hafatra amin'ny hery za teo hoe zandry ohatran'izao, raisinao moa le izy ianao ohatra. Resaka anao resaka fitondrana, tena marina ny teninao ary averiko aminao ndray, napetrakinao fanontaniana tamiko teo hoe ianao hoe de mahasamy teny fa hoe tsisy mpangalatsy ao amin'ny fitondranao, tsisy mafia ao amin'ny fitondranao, zay fanontaniana napetraka ao tamiko. Mazava tsara ny fanontanianao napetranao tamiko, fa anisan'ny jugement zao zay nataonao zay, anisan'ny jugement koa zay nataonao zay hoe ianao hoe mahasamy teny hoe misy mpangalatsy ao amin'ny raha, misy mafia ao amin'ny fitondranao. Zay de jugement anao zao mitsara an'izay fomba fijery zay hoe ary agnatin'ny jugement koa zay. Ohatran'izay koa nataoko aminao, amin'ny reto entouragenao reto, ohatran'izay fomba fijerinao zay koa. Faharoa magnaraka an'izay anao miteny hoe mifandray amin'ny fitondrana, ataoko angamba tonga de dusioko iny fa tsy manana relation amin'ny fitondrana za na de kely monja za, fa mbola nataoko tamin'ny fitondrana teo alohany tohizako zao raha vo manao mety de meko bravo, raha vo manao tsy mety de teneniko. Ataoko angamba efa imbetraka anareo nahita zaho ny teny matetika ny sy teny ndre matoa sy teny,
mbo vetivety koa ny teny an'ireo bandorozo reo. Zay foana zany toerana na amaolom-pirenena rahalay pastera. Fa diso ny filazanao hoe inona moa zay za tsisy dikany ty no handray hanina relation amin'ny fitondrana. Tsy hanina relation fa amaolom-pirenena anakay zany de manina zoza mikritika fitondrana sy miteny zavatra tsara atao amin'ny fitondrana zay azo tenenina. Zay foana ny rôlako hatramizay. Ataoko angamba mahafantatra zany tsara ianao. Zay zany le izy pastera fa farany ty anaovako video fa apetrako am'le niteneniko ny Erzo ihany le izy teo hoe bon zay zany satria averiko foana fa manandanja amiko anao, ameko voninahitsy anao matoa nampita an'igny hafatsy igny aho, mankasitraka indrindra.